Araka ny fotoana ny fanomezana tompolazy tompoko vavy dia tafaraka eto indray tsika amin'ny takarivan'ny alakamisy ity manasana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany hetsika izay nitanterahan'ny FFM teny amin'ny CCI Ivato amin'ity andro androany ity ny feo miely ary isan'ny miteraka ady hevitra lehibe eto amin'ny firenena ny mahakasika ny fanovana ny mpikambana ny gouvernemanta sy ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ary ny trangam-piarahamonina izay nafatesana renim-pianakaviana iray santionana amin'entina amintsika ihany rehefa dia manasanao araka ny fanambara teo anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany androany dia namory ireo candidat ifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM izay no fatarany maro azy teny amin'ny CCI Ivato moa nanatanterahana izany apatelon'ny candidat irotsaka amin'ny fifidianana eny nefa namaly ny antso ary nisy tamin'izy ireo no nanao sininy dinam-pihavanana ho an'ny fitoniana vola ravavy sy Stéphane Razafimandemy. Candidat raiky amby folo amin'ireo 13 ifaninana amin'ny fifidianana no tonga na nanana soloteny nandritry ny fionana izay no karakarain'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM androany teto amin'ny CCI Ivato. Enina ireo candidat nandray anjara tamin'ny diniky niaraka tamin'ny FFM anisan'izany Faharo Ratimbalson, Clément Ravalson, Rakoud Jean-Pierre, Ratrema William, Patrick Raharmanana, Razafy Manazary Julien ary Radonary Mampianina. Ireo candidat roa faran'ireo dia anisan'ny efa nanao sininy dinam-pihavanana ho an'ny fitoniana ary izy ireo dia samy mametraka ny mahazava-dehibe io dina io. Io ange tsy hoe lalàna na decret zay apetraka eto amin'ny firenena fa dina le izy everiko fa zava-dehibe loatra ny ametrahana an'izany hoe inavy amin'ny fitsipika toetra adidya zoa zany no soratana ao anatin'io dina zay soniavina teo io ka zay moa no teneniko teo hoe zany zavatra zany tsy terena akory tahaka ny lalàna ka avy eo dia hoe asiana sazy zay tsy manaraka an'le izy raha vao maika tsara raha ohatra ka hoe azo atao mametraka sazy amin'le izy fa hoy za hoe zany fampihavanana zany zany fihavanana zany indrindrindrindra zavatra iainana zany toetra tokony aseho zany ary izay moa efa nilaza hoe zay dia candidat ny fampihavanana dia rariny loatra raha ny tenako no nanisy ny voalohany an'izany fa ny adihevitra moa mbola misy eo ka dia zay nisy orako atsika rehetra. Candidat maromaro ny tsy tonga hoe ianareo dia anontanizy hoe fa maninona izy ny tsy tonga araka ny teneniko teo hoe za resy lahatra dia za manao sininy. Hoe zavatra fampihavanana anie iny moa ny anaovantsika fifidianana tsy hitady filoham-pirenena ka raha ohatra amin'ny tenako ny safidiny vahoaka malagasy ho tanterahana zavatra ny soneviny tao dia ny fihavanana malagasy eto Madagasikara. Dimy ny candidat tonga saingy nandefa solotera teny Ivato anisan'izany Pierrot Radonarivelo, Ajo Andrenanarivelo ary Roland Ratsiraka. Nandezy no ny fahateriny fotoana fa zay dia nanao soamantsara satria manaiky ny zavatra rehetra voasoratra ao aminay mantsy tsy dina lalàna io fa dina moraly noho izany tsy dia ny tsipiriny ny zava-dehibe fa ny fomba fitondrantena ny candidat tsirairay avy ko dia nanao soni zay ary anaraka ntsakasy andavany zavatra voarakitra anatin'io dinam-pihavanana io. Momba fihavanana ny zavatra tena nataony FFM io ao anatin'ny fototra ijoroany antoko malagasy tonga sainy MTS zay tarin'Andriamatoa Roland Ratsiraka zany ka dia nanaiky nanao soni tsisy olana mihitsy ny MTS. Ny dinam-pihavanana dia novolavolan'ny FFM avy amin'ny fijerena sy fiainona ireo sehatra samihafa manerana ny nosy. Voarakitra ao ny zo sy ny andraikitry ny candidat mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Ny dinam-pihavanana dia karazana velorano mampifamaritra ny candidat amin'ny vahoaka malagasy mba isian'ny fiara-miasa ankitsi-po amin'ny fanarenana ny firenena. Nosoritan'ny teo anivon'ny FFM fa tsy mahakivy azy ireo ny fahavitsin'ny candidat tonga nanao sininy dinam-pihavanana. Mitohy araka ny nambaran'ny filohan'ity androm-panjakana ity didinika izay iarahan'izy ireo amin'ny candidat ho filoham-pirenena. Ny izoran'ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana ao anatin'ny firaisan-tsaina fihavanana no fanamby apetraky ny FFM. Nomarian'ny jeneraly Raboto Arsan Sylvain
fa tsy manome sazy amin'izay tsy manao sini izy ireo. Efa misy ho ny filohan'ny FFM ny tribunal manokana misana ny fividianana raha toa ka misy ny fanohitohinana